Arabary namako malala miaraka amin'izao fandarana mamitsika izao. Mankasitraka anao any amin'ny toerana be dia be manerana ny vontany manaraka ny fandarana. Talenta, fanomezam-pahasoavana, ny fotoana, ny vola, ny tenantsika ary ireo zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika. Ireo zany lohahevitra hodinina ampaherezana antsika indraindray mety somary misy afatrafatra kely, mafimafy kely any anatiny any, indraindray misy torohevitra, indraindray fampieritreretana lalina, raisina ampitiavana avokoa zany. Fa tian'Andriamanitra ho tombontsoa anao ireny fanomezam-pahasoavana sy talenta ireny. Manan-danja sy mety mitombo ny talenta na de madinika aza. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mpitoroteny 2:12. Ny tenin'ny endry de toy ny fanindronan'omby sy toy ny ombo voatsatoka ry mpanangona, omen'ny mpiandry iray azy. Ny tenin'ny endry de toy ny fanindronan'omby, toy ny omby voatsatoka ry mpanangona, omen'ny mpiandry iray azy. Ny heviny lalina de tsotra ihany hoe rehefa miteny ny olon-kendry, rehefa manao zavatra voahevitra tsara, dia misy akony be dia be eo amin'ny manodidina azy. Aoka ny lehilahy sy ny vehivavy, ny mpandraharaha, ny opérateur zany économique, mahakasika an'ireo indray zany lohahevitra jerentsika androany. Anao ny asany amin'ny fomba izay tokony hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Zay zany no masotsivana voalohany tokony hipetraka ho amin'ny mpandraharaha, ho an'ireo izay nomen'Andriamanitra talenta, fanomezam-pahasoavana manokana mba ho amin'ny toe-karena, voakasika ihany koa ny fanompoana. Ho antsika rehetra zany voalohany asa, voalohany tanjona de ny hoe aoka ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ity asa zay ataoko ity. Hitady tombontsoa isika, mitady tombony faran'izay betsaka eo amin'ny asa zay ataontsika mba ahafahana maneho no maha isika antsika. Zava-dehibe zany amin'izao toetrandro farany misy antsika izao amin'ny atao hoe vaninandro ny fifaninanana. Fifaninanana manko ny sehatr'asa maro amin'izao fotoan'izao, resaka fifaninanana, concurrence zany. Ka izay mahay ihany no tena mahazo ny tombony. Miala tsiny que le meilleur gagne. Ny mahay ihany zany no mahazo tombony amin'ny fifaninanana. Ho an'ny mpianatra, tena miezah mianatra, asa io mihitsy fa mahay noho ny rehetra ianao. Ho an'ny mpiasa, miesa tsara, ataovy mafy mihitsy, de asa io mihitsy fa misongadina, mihoatra noho ny hafa ianao. Kanefa amin'ireny toe-javatra ireny de ity no tena tsy ambaratelo. Aoka ho voninahitr'Andriamanitra izany toe-javatra zany. Mitady tombony, ay, fa aoka ho voninahitr'Andriamanitra. Raha vao tsy zay zany no manery antsika, dia tonga avy hatrany ilay afetsifetsena, tonga avy hatrany ny toe-tsaina tsy mahomby te hifaninana, ka manao zavatra tsara sy mety mba ahafahana manandratra ny tenanao. Aoka ho voninahitr'Andriamanitra. Tokony hampiasa izao fotoana fanararoatra izao isika ho amin'ny asa tsara indrindra. Io le nilazaiko tery aloha zany hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny fifaninanana isika, concurrence any amin'ny toeram-piasana maro, any amin'ny toerana be dia be fianarana, any amin'ny université, any amin'ny raharaham-barotra, any amin'ny asa ambirao, resaka fifaninanana. Fa aoka hanao ny tsara indrindra isika, azoto hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Ry namana, miaino sy manaraka ny fandarana. Ny olona tena manana ny atao hoe réputation tsara eo amin'ny raharaham-pivelomana, eo amin'ny raharahan'ny fandraharahana, de ny olona mahay kanefa manolo tena ho an'Andriamanitra. Zany ny tena tsara. Iza moa zany e? Ianao zany. Zao zany isika rehetra, aoka isika tsy anao ambanin-javatra ireny zavatra madinika ireny. Misy ohabolam-bazaha sinoa anankiray manao hoe ny trondro kely ihany no lasa trondro be. Azontsika ny tiana ho resana. Aoka zany tsy eritreritra hoe tonga de miakatra any amin'ny avo indrindra. Tsia, fa eo amin'ny fitomboana de mandeha tsikelikely arakaraky ny zanatohatra intsika. Aoka mampiasaintsika ny fotoana, ny talenta izay madinika indrindra ho fampandrosoana ny fiainam-panahintsika ary koa mba handrisika antsika hanao fanompoana tsara sy mahomby ho an'ny tompontsika.
Manan-danja ary ny talenta anananao. Tandremo sao de hoe ny anahy kely loatra de tsy mety de tsy ampitomboina, ampirimina. Tsia! Vita zavatra goavana ny zavatra kely rehefa omena ho an'ny Tompo sy atao am-pahatokiana. Tanteraka aminao zany, tanteraka amintsika rehetra, andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo tsara ô, misaotra anao izahay. Mitombo indray ny herijika mba hahafahana mampiasa ny talenta zay nomenao anay, na de heverina hafa kely sy bitika aza izany. Atolotra anao zany, ary horakofanao fitahiana sy fahasoavana be, ka havita asa lehibe ho fampandrosoana ny tenanay, ny tokantranonay, ny fiangonanao, ny fivelomanay, ny manodidina anay, ary indrindra ho voninahitra ao. Tahiony tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.